Mpitoroteny toko fahafolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Mpitoroteny toko fahafolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Loha hevitry ny perikopantsika tamin'ity telo volana farany ity dia ho fitahina ny firenena rehetra ny taranakao. Amen. Dia ny amin'ity volana desambra ity satria efa hifarana ny taona dia izao ny loha hevitra. Mitsanganaka tanterao ny teny fikasana nomeny Jehovah anao. Amen. Sotra betaka amin'ny amen fa ohatrany hoe vidina lafo ny amen eto aminareo. Dia ohatrany malemy jelona vidy ihany manao amen. Fa ataovy mafy ny amen rehefa manao amen. Vakina ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry ohabolana samihafa ny amin'ny tsy fitovian'ny fahendrena sy ny fahadalana ary ny amin'ny fanaovan-tsoa sy ny fahazotoana ary ny fahamarinana. Toko fahafolo andininy voalohany. Ny fatondalitra mahamaimbo sy mampivorivory ny menaky ny mpangaro ary zavamanitra ary toy izany ny fahadalana kely dia mavesatra noho ny fahendrena sy ny voninahitra. Ny foniny endry dia eo ankavanany fa ny foniny adala kosa dia eo ankaviany. Ary koa raha mandeha ny an-dalambe ny adala dia levona ny fahalalany ka milaza tena amin'ny olona rehetra izy fa adala. Fa raha tezerana ny mpanapaka ianao aza miala ny fitoeranao fa ny fahatsindriam-po mahasakana ny fahadisoana lehibe. Misy ratsy efa hitako aty ambany masoandro ka toa fahadisoana ataon'ny mpanapaka izany. Asanatra ho ambony indrindra ny adala ary ny mpanan-karena mipetraka eo amin'ny toerana ambany. Efa hitako ny mpanompo mitaingitra soavaly ary ny mpanapaka kosa mandeha tongotra toy ny mpanompo. Izay miady lavaka no latsaka ao ary izay mandrava fefy vato no hokekerin'ny mena rano. Izay manovoka vato dia aratrany ary izay mamaky hazo no voany. Raha dombony antsy ka tsy asainy dia tsy maintsy manao antenaina izy fa ny fahendrena ny mahasoa satria mahalavorary ny raharaha izany. Toy izantsika ny vakiteny ao filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny soratan'ny apôstôly John na i Masinda Joany. Toko fa raiky amby roapolo ny andininy 5:10 ka hatramin'ny fa 5:20. Filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny John toko fa raiky amby roapolo ny andininy fa 5:10 ka hatramin'ny fa 5:20 farany. Rehefa hita dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry. Ny nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra teo amoron'ny ranomasina Galili. Ny andininy 5:20. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanak'i John, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho fitiavan'ny reto? Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fa ano ary ny ondrikeliko. Ondray izy taminy fanondrony: Simona zanak'i John, moa tiava ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy mifanotelony: Simona zanak'i John, moa tiava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy taminy: tompo, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fa ano ary ny ondriko. Nazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao. Rehefa antitra kosa ianao dia hanindrotra ny tananao ary hokafa no hanikinanao ka hitondranao any amin'izay tsy tianao. Ary izany no lazainy anambarany fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy: manaraha ahy. Dia nitody Petera ka nahita mpianatra izay tiany Jesosy manaraka dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka nanao hoe: tompoko, iza no madikanao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy: tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy: raha tiako toetra izy mandra-piaviko ahoanao zany fa manaraha ianao. Ary niely tamin'ny rahalahy izany teny izany
fa tsy ho faty izany mpianatra izany nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko aonao zany izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany ary fantatsika fa marina ny fanambarana ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy fa raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy ombo ny boky voasoratra amaranantsika ny vakiteny izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 7 farany asan'ny apôstôly toko fa 20 ny andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 7 ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy nianatra nataon'ny Paoly tamin'ny loholon'ny fiangonana tao Efesosy ny andininy 12 ary ankehitriny indro tery ampanahaka any Jerosalema nefa tsy fantatro izay anjoahany afa-tsy izay ambaran'ny fanahy masina amiko amin'ny isa-tanàna fa izy famatorana sy fahoriana anjoah nefa tsy ataoko zavatra kory ny aiko mba havita ny alehako dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra ary indro ankehitriny fantatro fa tsy ahita ny tavako itsony ianareo rehetra izay nalehako nitoriko ny fanjakana koa manambara aminareo anio fa afaka amin'ny rahanareo rehetra aho fa tsy nafeniko anareo fa notoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova ny fanahy masina anareo mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano fantatro fa rehefa lasa dia isy ambody masika hiditra eo aminareo izay tsy hiantra ny ondry ary avy aminareo ihany ny mpisahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaonany mpianatra naraka azy koa miambena ary tsaroa fa telo taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro manalina tamin'ny ranomaso ary ankehitriny izao manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavany izay mampandroso sy manome lovanareo eo amin'izay rehetra no hamasininy tsy mba naniry volafotsy na volamena na lamban'olona aho fa fantatrareo ihany fa ireto tanako ireto no niasa mba hahazoako sy ny niaraka tamiko izay nilainay efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahantra ka tsy ary ny tenin'i Jesosy Tompo izay manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray ary rehefa ny teny izany izy dia nandoalika ka niara mivavaka tamin'izy rehetra ary nitomany mafy izy rehetra dia namihina ny vozin'ny Paoly ka nanoroka azy sady nalahelo loatra noho ny ilazany fa tsy ahita ny tavany intsony izy dia nanatitra azy teny an-tsambo izy hotahinany ny teny voavaky asoany fanahintsika asaina ny ray aman-dreny pasteur Mayolina amelabelatra sy amofofy izany tena mandro izany mba hitondra fampahiresana ho an'ny fiangonantsika manerana